Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra mpianakavy ny finoana miara-miombona ato amin'ity pejy Facebook ity. Manaraka tsy tapaka ny mofinaina izay atolotra ho antsika isan'andro. Misaotra an'Andriamanitra ary isika raha afaka manana izao fotoana izao indray andrenesantsika izao tenin'Andriamanitra izao. Koa dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra iray. Rava malala, mialoha ny amakina ny mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity, dia andeha hiara hivavaka isika. Vavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, fifaliana tokoa no iombonanay eto ankehitriny, manolotra ho anao ny saotra, ny dera, ny haja, ny voninahitra, izay efa hanao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Misaotra tompo noho ny amin'ny fitahiam-panahy rehetra izay natolotra ho anay. Misaotra noho ny amin'ny famindram-po vaovao izay natolotra ho anay tsirairay avy ihany koa. Ary misaotra noho ny amin'ny fitiavana lehibe izay nasehonao taminay tsirairay avy ka nahatoy izao anay. Mankasitraka anao izahay. Mamindrafo aminay hatrany nefa tompo fa mpanonty izahay. Ary tsy mendrika hanonona ny anaranao hatrany nefa noho ny teninao dia indreto izahay manantona anao amin'ny fomba bebaka tokoa. Ary maniry teo vita fihavanana aminao ka mba hivoky zavatsoa koa amin'ny teninao izay ho ambary eto. Dia ao ka ho aminay rehetra ny fanahy masina ka mba hahatonga anay hanana folona ka hamoaza ny teninao be aty anatinay. Mitenena aminay Jehovah fa miaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha rovakina amintsika izao ny mofinaina izay voalahatra amintsika ho antsika amin'ity andro anio ity dia ny Joda 5:7 ka hatramin'ny 5:20. Epistily nosoratan'i Joda ka ny 5:7 hatramin'ny 5:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny ara-tsim-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia atao izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amindrao fo ny sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo ny famonjy azy. Ary ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra ka mankahalana dia ny akanjo voapentipentin'ny nofo aza. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rava malala, dia mbola ho ampitomboana amintsika hatrany ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Ny epistily nosoratan'i Joda dia fananarana ny kristianina ny amin'ny fisian'ireo fampianaran-diso entin'ireo mpampianatra sandoka tafiditra hatrany amin'ny fiangonana ka mahatonga faharavana sy fisarahana
ka miteraka fahasimbana. Olona tsy misitraka ny fanavotany Kristy izy ireny, fa mitsangana ho fahavalony. Fa ity 15 ka hatramin'ny 520 eto amin'ity epistely nosoratan'i Joda eto ity kosa, dia milaza indrindra ny amin'ny olona navotany Kristy. Izay no lohahevitra omentsika izao tenin'Andriamanitra izao, ny olona navotany Kristy. Misy hevitra anankiroa hodiniantsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny voalohany dia hoe ny olona navotany Kristy dia mandeha amin'ny toepanaraka an'Andriamanitra. Ny olona navotany Kristy dia mandeha amin'ny toepanaraka an'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny 7 ka hatreo amin'ny 720 izany. Ireo mpino no ezahandreo mpampianatra sandokoreo ahozongozona ny finoany. Ny olona efa mino mazava ho azy, mba harava azy sy hiemorany hialany amin'i Jesosy Kristy sy ny finoany, koa nampitandrina i Jody eto mba hahatsiarovany mpino fa efa nampahafantarin'ireo apôstôlin'i Jesosy Kristy mialoha izany tranga tsy maintsy hisy izany, ary tranga mpiseho amin'ny andro farany toy izao. Misy teboka 4 ary ao anatin'izao hevitra voalohany jerentsika izao, ny tokony toe-panaraka an'Andriamanitra izay tokony hiainan'ny olona navotany Kristy. Ny voalohany dia izao: toe-panaraka an'Andriamanitra ny mitadidy izay fampianarana marina efa nampiorenana ny finoanao hatrany am-boalohany. Ireo apôstôly sy mpanompon'Andriamanitra marobe no efa nampiasain'ny Tompo hampafantatra anao ny marina tamin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina ny amin'izay nanavotany Kristy anao. Koa ireny ny iorenana tsara fa aza miova. Teboka faharoa dia izao: toe-panaraka an'Andriamanitra ny firosoana amin'ny finoana masina indrindra sy ny fivavahana amin'ny fanahy masina. Tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay miroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tena miroso foana, miroso hatrany, tsy miemotra izany mihitsy na inona fanozongozonana ataon'ireo mpisopatra ireo, ninona fandrovita-tsia ataon'ny devoly handavonanao, dia ianao ny miroso hatrany. Izay ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Raha ny voalazan'ny heviteny dia ny tsy fahafoizana ny fiaraha-mivavaka any am-piangonana mba hitehirizana ny finoana, ny tena hevitra izany hoe miroso amin'ny finoana masina indrindra izany. Ary manana fo madio, tsy aroaroam-paharatsiana eo am-panompoana ny Tompo ny hevitr'ilay hoe mivavaka ao amin'ny fanahy masina. Ary ny tenin'Andriamanitra izy moa miteny hoe izay mivavaka amiko dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary izany dia toe-panahin'ny olona izay navotany Kristy. Matetika mantsy vao misy fahatafitohinana kely dia miemotra isika. Tsy toe-panahin'ny olona navotany Kristy izany. Ary tonga dia hoe izaho tsy hivavaka intsony, izaho tsy ho any am-piangonana intsony satria nisy zavatra nahatafitohana anao. Tsy toe-panahin'olona navotany Kristy izany. Fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia miroso hatrany, tsy miemotra, ary miezaka manao izay hitehirizana ny finoana masina indrindra. Ny teboka fahatelo dia izao: mitahiry ny tena ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Mitahiry ny tena ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy miandry ny famindrapon'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fitiavan'Andriamanitra tsika nanomezany an'i Jesosy Kristy hamonjy atsika. Dia Jesosy Kristy nanaiky an'izay hevitr'Andriamanitra sy planin'Andriamanitra izay mba hahatanteraka an'izany famonjena izany. Ary dia fitiavana miaro famindram-po natolotra ho antsika navotana. Fa izy efa nanavitra antsika noho ny fitiavan'Andriamanitra ka namindra fo tamintsika
mba tsy hiara-ny fahatezerana ho avy, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana avokoa izy rehetra. Koa aoka ary sika hitahiry ny tenantsika amin'izany zava-tsoa lehibe natolotra ho antsika izany, fa izany ny toe-panahin'ny olona navotany Kristy. Ny teboka fahaefatra dia izao: rehefa namindrana fo isika dia tokony hamindra fo kosa amin'ireo izay sasany tsy manam-pinoana ka hitaona azy hino an' Jesosy Kristy. Saingy mila mitandrina tsara mba tsy ho voaloto ny fitafiana isika. Izay ilay voalaza eo, mila mitandrina tsara mba tsy ho voaloto ny fitafiam-pahotanany, izany hoe tsy ho zakany ho amin'ny filan-dratsiny isika. Dia ny ten'Andriamanitra moa miteny hoe isika dia tsy afa-miala eo amin'izao tontolo izao, saingy kosa tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao. Ka ny fihavanana tsy ataontsika fitaovana hiombona antsika amin'ny faharatsian'ny sasany izay tokony hamindrana fo sy mbola mianahana. Akory ny baikon'ny Tompo eto hoe isika tokony hiombona amin'ireny olona sasany izay tokony ho taomina ho amin'ny finoana ireny, tsy ho fitaovana hiombona antsika amin'ny sain-dratsiny akory izany baikon'ny Tompo izany, fa tena mila fitandremana fatratra mba tsy hiombona antsika amin'ny fahalotoana izay misy eo aminy, fa ny hanala azy amin'izany fahalotoana izany no tena hanirahan'ny Tompo antsika. Ireo teboka efatra ireo ary no tokony ho toe-panahin'ny olona navotany Kristy, raha araka ity taratasy izay nosoratan'i Joda eto ity. Fa ankoatr'izay dia takiana amin'ny olona navotany Kristy ihany koa ilay hevitra faharoa izay nambara teo. Ny hevitra voalohany dia hoe tokony hanana toe-panahy araka an'Andriamanitra ny olona navotany Kristy. Fa eto koa ny olona navotany Kristy dia manome voninahitra ilay mpamonjy, manome voninahitra amin'ny mpamonjy. Izay izany ny hevitra faharoa. Hitantsika eo amin'ny 2:4 ka hatramin'ny 5:20 izany. Andriamanitra irery tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no maharo antsika tsy ho tafitohina, tsy ho lavo, ary mametraka antsika tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny. Andriamanitra irery no nahavita izany. Fanomezana toko ho an'ny mpino ity voalaza eto ity, eto amin'ny 4:20 ity, sady fiderana ilay Andriamanitra izay nanatanteraka ny asa, fa tena tsy misy afa-tsy izy tokoa no maharo izy rery ihany koa no manamarina antsika amin'ny zavatra rehetra. Tena hoe fanavotana lehibe nataon'i Jesosy antsika izany fiarovana antsika tamin'ny ratsy izany. Ny fivavahany ho antsika amin'Andriamanitra iray mba tsy ho azo amin'ny fakapanahy. Ary mbola asan'i Jesosy Kristy hatramin'izao izany mitalao fifonana ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra izany hatramin'izao. Ka mendrika tolorana voninahitra izy noho izany rehetra izany. Tokana mpamonjy izy, ary tsy misy sady tsy hisy na vitany raha mbola famonjena sy fanavotana ny resahana. Izy ilay nafo ny ainy hamonjy ny sakaizany. Lehibe izy, ary mendrika azy ny tolorana fanajana sy fankasitrahana faratapony indrindra. Rava-malala, taiza ho aiza teo amin'ny fiainanao ny tena nahatsapanao ny fanavotany Kristy? Inona no navalinao izany ho azy? Nankasitraka sy nanome voninahitra azy ve ianao? Ry havana, hevery izay efa nataon'ny Tompo tamintsika, ka miorena amin'ny finoana azy, mandehana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, fa raha ny fanavotany antsika dia tsy ho voavalintsika na oviana, fa ny fiorenantsika amin'ny finoana sy ny tsy fiovahantsika amin'izany, izay ny zava-dehibe sy takiana amintsika.
dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny izany teny izany. Amen. Mbola hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izany an-danitro, endre ny fifalianay raha nomenao izany teninao izany izahay. Teninao mampahery, teninao mampianatra, teninao manoro anay ho amin'izay lalana tokony hizoranay. Misaotra indrindra, ampy ho anay ny fahasoavanao. Ampianaro izay manomboko izao tompo handeha amin'ny toe-panahy araka anao Andriamanitra, araka izay nampianary ny Joda eto amin'izao mofinaina izao. Ary indrindra hay han'olotra ho anao ny voninahitra izahay, dia ianao ilay tokana mpamonjy maharo anay tsy ho tafintoana, dia mba ho anao irery ihany ny dera sy ny haja ny voninahitra, hanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ifonanay tompo izay rehetra nandehananay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ifonanay izay voninahitra nitazonina eo anay rery tsy natolotra eo anao. Mamindra-fo aminay. Ary ankehitriny izahay dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao hatrany, mba ho arovanao izahay tompo amin'ny loza sy ny fahavalo rehetra. Ho ambenanao amin'izany fampianaran-diso izany, ka mety hiozongozo-pinoana, ka mety tsy hatoky anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Indrindra amin'izao arety mandoza misy eto amin'izao tontolo izao, dia maro ireo feo rehetra sy eroa, mety mariny ireny mety diso. Fampioreno ny finoanay tompo, fa ianao rery, ianao ilay efa nitondra ny aretinay afaka mahavita ny famonjenanay, ary efa vitanao izany. Fa ny takianao aminay dia ny finoanay miorina ao aminao Jesosy Kristy. Izay rehetra mahasoa ny tena sy fanahinay ary tompo, nefa mety tsy hainay mangataka akory, dia mba tanterao aminay araka ny haben'indra fonao. Ary atambatray ny vavakay mivavaka nampianarin'i Jesosy hoe, rainay eo izany an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra n'Andriamanitra isika ry havana, raha mbola afaka ny fampizara sy nandre izany mofinaina izany indray tamin'ity andro androany ity. Dia raiso amin'ny finoana ary ny tso-drano izay atolotra ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miezà mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery aniany voninahitra, ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Amen.